Ny 7 novambra mon père Jacques Berthieu olo-masina. Isan'ireo olo malaza amin'ny finoana katolika ho tsaron'androany ny olo-masina Jacques Berthieu, pretra jezoita izay teraka ny 7 novambra 1930. Teo amin'ny faha 12 taona no niditra nianatra tao amin'ny sekoly frères des écoles chrétiennes mon père et Jacques Berthieu. Ny taona 3 no nandraisany an'i Jesosy Kristy voalohany. Niditra tao amin'ny seminaire Zandry ny voalohan'ny septambra, nanohy izany tao amin'ny seminaire Zokiny Saint-Flour no tantanandry mon père Lazariste teo amin'ny faha 20 taonany. No amasina ho pretra ny 20 May 1370. Niditra tao amin'ny novesiany jezoita tao Pau izy ny volana oktobra 1770. Ny 20 septambra 1770 no niondranany taty Madagasikara niaraka tamin'ireo mon père missionnaire hafa. Tao amin'ny no Sainte Marie no natongavany, avy eo niakatra tao Antananarivo. Fotoana fohy ihany anefa no nijanonany tao fa nivezivezy tamin'ireo faritany samihafa izy. Voatendry asa tany Ambositra tao aorian'ny fiverenan'ireo misionera Noroana. Rehefa nipoaka ny rarahany mena lamba ny taona 570 dia isan'ireo niara-ny herisetra toy ireo vazany toetra teto Madagasikara mon père Jacques Berthieu izay lasa martiora ny valo jiona 770 rehefa nampijaliana sy novon'ireo mena lamba. Pretra nakatoavin'ny fiangonana ny fahamasinam-piainany ka nasandratra olo-tsambatra ny 17 oktobra 1570 ary olo-masina ny 12 oktobra 2020. 17 novambra 1970 nandray ny asany tao amin'ny lapan'ny tanàna tao Antananarivo ny ben'ny tanàna malagasy voalohany Andriamatora Kotinirina Stanislas.